Miafara amin'ny tsangatanana any ny fanapahan-kevitra eo anivon'ny anteny merapirenena rehefa misy ny tsy vitovikevitra ka isan'ny tsipaka hatramin'ny farany ny fanesorana ny immunité parlementaire an'ny solombavambahoaka Augustin Andriamananoro ny filoha hevitra fahafito Milavonjy Philobert nandritra ny fivorian'ireo birao maharitry ny anteny merapirenena araka ny nambarany androany. Raha iroso amin'ny fanesorana ny immunité ho an'ny solombavambahoaka dia tokony ny lalàna no mamaritra ny fanesorana izany ary hita sy voaporofo mazava ny eloka nanjehana azy hoy ny filoha-hevitra fahafito eo anivon'ny anteny merapirenena. Maro ny zavatra mifanesesy tato anatin'ny anteny merapirenena. Raisina ohatra amin'izany ny note de renseignement no nanesorana ny immunité parlementaire ny honorable Marie Michel. Nisy ihany koa ny filazana ny fahatongavan'ireo solombavambahoaka 5 izay nalefa hoesorina any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana. Ankehitriny koa dia tonga indray koa ny taratasy avy amin'ny ministry ny fitsarana ho fanesorana ary nanesorana ny immunité parlementaire ny honorable Augustin fa hoe misy fanakorotanana na mitady ikendry fanonganam-panjakana eto amin'ny firenena. Tsisy porofo mazava tsara nefa dia mandray andraikitra ny atom birao maharitra manala izany. Fanotohinana ny fiandrianam-pirenena no voalazan'ny filohan'ny anteny merapirenena sy tendrendrena soloneko anenjehana ny solombavambahoaka Augustin Andriamananoro araky ny fangatana nataon'ny ministra ny fitsarana. Maro ireo fanenjehana atao amin'ireo solombavambahoaka akaiky ny fitondrana teo aloha izay tsy misy porofo mazava ireo fanenjehana araka nambarany Milavonjy Philobert hatrany. Ny ministry ny fitsarana no nanao an'izay fangatahana zay dia mazava nefa fa raha ohatra ka nisy zavatra tratra nataony honorable Augustin no nahatonga ny ministra ny fitsarana nanao an'izay fangatahana fanesorana zay dia tokony ho amarinina. Fa ny zavatra hita nefa rehefa nitaky an'ilay taratasy aho dia nilaza ny filohan'ny anteny merapirenena fa resaka atteinte à la sûreté de l'État sy resaka hoe fanakorotanana no iampangana sy angatahana ny fanesorana zay immunité parlementaire ny honorable Augustin zay. Lasibatra amin'ny fanenjehana ara-politika ireo solombavambahoaka iry maro ankehitriny ka miantso amin'ny fampanaran-dalàna ho amin'ireo tena hita fa nandika lalàna teto amin'ny firenena ny filoha-hevitra fahafito eo anivon'ny anteny merapirenena. Anjaran'ny haute cour de justice no manenjika ny solombavambahoaka Marie Michel raha tamin'ny maha-ministra teo aloha azy no hanaovana ny fanadihadiana. Tsy voatery hanaraka ny zavatra hita fa tsy mety eto amin'ny firenena ataon'izao fitondrana fanavozana izao araka izany ny iry maro. Fanenjehana politika zany no zava-misy fa tsy de araka zay lazana izay. Raha tena ahitana porofo dia ataovy. Miresaka ny filohan'ny anteny merapirenena fa misy fanodindikinam-bola sy ny sisa nataon'ny ministra honorable Marie Michel ohatra. Mazava ne zany voalazany lalàna. Raha ohatra ka tamin'ny asa nataony maha-ministra azy no anenjehana ho azy dia ny haute cour de justice no tsara azy fa tsy alefanao any amin'ny tribunal tsotra izy fa ny haute cour de justice. Dia zay nilazako hoe ataovy mazava ara-porofo mazava ny fanenjehana fa tsy hoe rehefa volomboasary dia hoenjehina fotsiny tsy amin'antony. Dia zay nilazanay hoe everina angamba fa tsy zahay izay efa nilaza hatramin'ny voalohany no hitarika korontana sy anakorontana eto amin'ny firenena. Tsy mitsahatra ny miantso amin'ny firosoana amin'ny fifampiresahana eto amin'ny firenena ny filoha-hevitra fahafito eo anivon'ny anteny merapirenena. Izy ity moa zany efa nanontanianareo anahy fa tsy afaka niteny mihitsiny satria manaja ny lalàna isika. Inona moa zany ny lalàna dia makasika ny polizia ny ministera moa zany dia nanapa-kevitra hoe aleo ny lalàna no hiteny mba tsy ho fanapa-kevitra mitokana amin'izao fotoana izao zany dia fantatsika fa mivoaka ny fitsarana dia efa nandresy zany ireo fananam-pandriana misiona zany tokony ny fampitanana ny polizia misy maromaro ihany keo zo zay tokony hoesorina ambarako amin'ny fomba ofisialy ihany keo fa miverina ihany koa ny anarana tsy rovany Madagasikara fa araka ny lalàna fanarantsika anazy rovany Manjakamiadana misy an'ilay hoe lapa Manjakamiadana dia rovana Antananarivo izy io dia anisan'ny mandresy lahatra ihany koa moa zany zay ny anivon'ny ministera tanora sy ny fanatanjahantena ny amerinana ny kianja Mbariamba ny kianja ny Mahamasina satria misy lafiny Arakasina sy ny Vatomasina ao anatin'izay. Hitantsika hoe fandaminana na izanatrany moa zany nitaky ny polizia aloha zany tsy maintsy hisoana satria tsy mifanaraka amin'izay atao hoe identité culturelle sy ny hasin'ny rova izay fa
zany hoe misy an'ilay béton armé be ihany eo ambany eo ahafahantsika miaro satria ahina ihany koa mety firotanana io sy hiotsahany rova io dia zay zany ambara amitsika vahoaka malagasy mahakasika ny policier. Efa voatonga teo daholo ny resource nately. Maka ny hitantsika teo moa zany dia androany zany ny fotoana zay anaovana ny lancement ny fampahafantarana indray zany ny fakakevitra izay fandehan'ny faharoa izy ity fa izy ity kosa ny somary fantoka bebe kokoa mahakasika anireo teboka izay tena sensible isan'ny nediva ny mpiseratra matianina sy mitseratsera avao izay teboka tena mahakasika zay eo zany teboka voalohany hoe ahoana no ahafahantsika miaro ny mpanao gazety matianina mba tsy tsapontsy satria ny andiany voalohany teo dia resantsika ny lalàna ny firaserasera zay efa fitiatsika fa ity zany hoe ahoana no arovantsika azy ireo mba tsy ho avatoky ny fanjakana zay ho avy ho avatoky ny mpanofany avelina lasa any amin'ny code pénal ny fanejena le mpanao gazety matetika rehefa misy fanekevitra ataona mpanao gazety asoratra zay soratana mpanao gazety ka manotoana mpitantana na mpitondra na mpanao politika anankiray zay miainatsika ina fa le fanjakana teo aloha teo dia avatoka any amin'ny hoe atainta na sûreté de l'État dia ny tanjo fakakevitra ny salamitoto zany dia angataka fiara-miasa tsy amin'ny ministère serasera rery ministère fitsarana ny rafi-panjakana rehetra mba voaro amina teboka azy hitatsika matetika reny. Faharoa ametrahana tsara hoe atsaiza marina ny antsoina hoe mpanao gazety, atsaiza marina no antsoina hoe influenceur, atsaiza marina no antsoina hoe créateur de contenu sy ireo lafiny rehetrarehetra hatramin'ny mpisitona lakolosy dia ametrahantsika ao anatin'izay lalàna zay zany no anisany tena tamintsika keo fa aoka tsy adintsika ihany keo araka ny atombana sy ny tata zay nataony ny mpisovana maitahirika raha fitsona teo zay anisan'ny expert miaraka tamin'ny répartimentaniko reta dia namoaka ireo tranga rehetrarehetra zay niainana nandritra ny fitolana teo aloha sy ny tany rehetra tany fa ahafahantsika sady zany miaro amin'izy ireny. Zay zany tena tanjona ka soratsika manokana reto permanentka na ny UNESCO izany na ny PNUD izany zay anisan'ny nanaiky hiara-iasa amin'ny ireto comité donc zay ambarana antsika fa tsy miasa tsitra koa ary atokisan'ny ministère tanteraka maleotena mihitsy filazantsika hoe izay eritreretin'ny ministrana izay eritreretin'ny ministera no tokoa fa tena hoe izy ireo no mpampivondrona ny hevitra rehetrarehetra. Ny tanjo ministera zany dia hoe raha ministra no sakany ny mpanao gazety taloha dia androany le ministra mihitsy no namany mpanao gazety hiaraka hiady amin'izany zavatra zany. Raha ny ministera no taloha no sakany sy blocage dia le ministera androany mihitsy ny androany no namana hiady amin'izany fahalalana asa fanaovana gazety sy ny faneho-kevitra sy fiarovana azy ireo amin'ny tsindry politika matetika izay atao amin'ny mpanao gazety. Tantsika zany dia ametraka fototra ka na iza mpitantana ho avy eo dia hijanona ho fototra ho balizy ary fiarovana ny mpanao gazety lalàna zay ataontsika. Farany tsy ho an'ny tantanareo zany fa an'ireny fipartany rehetra dia andehanana anaovana izay fakakevitra izay ho ataon'izy ireo malalaka tanteraka zay ny soratsika le permanent satria nanety manana amin'izany aza dia tena anisan'ny manampy izy ireo na ara-pitaovana na ara-boly. Ankoatran'izay moa zany fa tsy afaka miatrika an'ilay atelier any amin'ny fatra isika dia azo atao tsara zany mandefa ny hevitritsika na any amin'ny mailaka izany sy nireny fitaova ifandraisan'ny lavitra sy antserasera ireny zay nga manita ny papier zay ahafantarina avao.